Natsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika ary ny rano Jesosy Kristy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masino, ianao no famonjena tokana ho anay. Misaotra anao eram-po eran-tsaina eram-panahy tompo noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Mbola namoazanao anay indray tao anatin'ny alina-pahafatesana nolalovanay iny. Ary ankehitriny izay dia mbola nomenao tombonandro ivelomana indray nahatratra izao maraina vaovao izao, ary notafianao ihany koa hery-tanjaka fahasalamana Jesosy, ka mbola afaka indray miondrika ampanajana ampanetretehana eo anatrehanao, mba hiarahabanao, hideranao, ankalaza sy hanome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria miendrika ho anao miendrika ny famasinanao sy ny voninahitra ao zany rehetrarehetra zany, miendrika ny fahalebiazanao sy ny fahefana rehetra izay hanananao. Misaotra indrindra tompo, satria mbola afaka indray izay hiatrika ny voninahitra ao amin'izao fotoam-bavaka masina izao. Mbola afaka koa andrea ny teninao tompo malala, ny teninao mitondra hery sy tanjam-panahy ho anay, ny teninao ihany koa mampitombo finoana anay, ary ny teninao manazava ny lalanay rehetra. Ko alohany anatanterahanao ny zavatra rehetra tompo, dia mbola mangataka aminao zahay mba diovy amin'ny rahasoanao zay rehetra tompo, adio tanteraka ho afa-pahotana, ka mba ho tamana hitoetra ao anatinay ny fanahy masinao, anova ny fovatonay fonofo, mba ho tonga tena tany lonaka ny herin'ny teninao, ary amoa be dehibe koa ampiarina eo amin'ny fiainanay, ary koa zarainay ao manodidina anay araka ny sitraponao. Dia mitenena tompo vavonina izay andresy ankatoa ny teninao. Ny anaranao masina sy manan-kely avy any Nazareta Jesosy, no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo riavana, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana amin'ny alakamisy maray mity riavana, dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsary nosoratany Jaona toko 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Hovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Nefa tsy ho an'ireo ihany no angatahiko, fa ho an'izay mihaino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ho aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinony izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay antsika. Izao ao aminao, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho ray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka azy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raiko, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hitany ny voninahitra nomenao azy. Fa efa tia ahy ianao, fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy mahalala anao izao tontolo izao, fa izao mahalala anao. Ary reto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy, ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany koa mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavanao ahy, ary zao koa ho ao aminy. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray riavana no angalatsika fampaherezana amin'ity alakamisy maraina ity. Ity andiny soratra masina vao novakitsika teo ity, dia hita tokoa fa toy ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianany fahiny. Ary mampahafantatra atsika izy androany fa Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no mpamonjy atsika rehetra. Eo amin'ny andininy 20 dia milaza Jesosy fa tsy ho an'ny mpianany ihany no ivavahany, fa ho any ireo izay rehetra mino azy koa no ny tenin'Andriamanitra. Dia iza moa izany? Izao sy anao izany riavana, isika rehetra izay mino azy. Noho izany, rehefa mivavaka ho an'ny mpianan Jesosy Kristy, dia mba miatraika aty amintsika ihany koa izany vavaka ataon'i Jesosy izany. Tsy mba tsapatsika ve riavana fa sarobidika izany mampino antsika izany noho ny tenin'Andriamanitra izay notoriana amintsika isanandro. Ary satria anisany mba mandray valim-bavaka avy amin'i Jesosy koa ny isika. Anisany ihany koa mpianany ihany koa, satria rehefa mino ny tenin'Andriamanitra notoriana amintsika isika, dia milaza fa mpianany koa izany.
sambatra koa ry havana isika satria Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona mihitsy izy no mivavaka ho antsika isan'andro. Hita eto ihany koa ry havana fa tena tian'Andriamanitra tokoa isika ary manomboka eo amin'ny 120 ka hatramin'ny 420 dia ahitana an'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Hita eo fa mahita soratra tsika hoe mba izao maro tokoa no hitantsika eo amin'ny andinin-tsoratra masina io. Izany dia midika tanteraka ry havana fa manana faniriana be dehibe ho antsika tokoa Jesosy Kristy. Eo amin'ny andininy 120 sy ny 220 dia mangataka Jesosy Kristy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ao aminao ary ianao koa ato amiko dia mba ho ao amintsika koa izy. Ny tanjon'i Jesosy Kristy zany ry havana dia mba hisiany ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina tanteraka ao amintsika mpino rehetra. Ny mampalahelo anefa ry havana amin'izao fotoana izao dia toa mbola be dehibe ihany ny zavatra manasaraka na ao amin'ny fianakaviantsika ao zany na eo amin'ny fiarahamonina izany, eny na dia ao amin'ny fiangonana ihany koa aza amintsika samy kristianina. Ny antony dia satria mbola misy koa ny olona miaina ao anatin'ny aizina, misy ihany koa ny olona miaina ao anatin'ny anaon'izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany rehetrarehetra izany dia mitarika ady, mitarika korontana ry havana satria misy ny tsy fitovian-kevitra. Ny tanjon'i Jesosy Kristy anefa dia mba hisiany ny firaisampo, ny firaisampanahy tanteraka mba ahafahantsika rehetra miara-mitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, miara-mitory ihany koa ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Izany firaisana izany anie ry havana no tadiavan'i Jesosy mba ho iray ihany isika rehetra tahaka ny maha-iray an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Satria iray ihany ny fanahy ao anatin'izy roa, iray ihany koa ny fanirian'izy ireo dia hamonjy antsika tsirairay avy. Izany hoe Andriamanitra ray naniraka an'i Jesosy Kristy zanany mba hidiny ety ambonin'ny tany hamonjy antsika tsirairay avy. Ary ny zanaka kosa nanaiky ny iraky ny rainy mba ho faty teo ambony hazo fijaliana mba hamonjy sy hanafaka antsika tsirairay avy ihany koa. Ary ny fanahy masina izy kosa dia mampiatra ny famonjena eo amin'ny fiainantsika rehetra izay mino azy. Noho izany ry havana dia mazava tokoa fa ny famonjena antsika tsirairay avy dia avy amin'Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina mba ho iray ihany isika rehetrarehetra ary mba hinono ny hafa ihany koa an Jesosy Kristy tompontsika. Ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika olombelona nefa dia mety ho sarotra ihany ny hatanterahana izany firaisan'ny olona izany satria raha eo anivon'ny fiangonana fotsiny aza no jerentsika ry havana dia fantatsika tsara tokoa fa tsy misy afaka anakana mihitsy na ny ivelany na isika kristianina ao anatiny fa tsy maintsy hijery isika anara-maso ihany koa ny fiainan'ny mpivavaka ao, hijery ny zavatra miseho ao anatin'ny fiangonana io ka dia hitatsika tsy ho takona fenina ihany koa ny zavatra rehetra izay miseho ao, na ny ady amin'ny tsy vitovi-kevitra izany, na ny fiavina vonana sy ny fialonana izany, ny tsy fisian'ny fifandeferana izany, ny tsy fifanajana, ny fifanenjehana sy ny sisa. Izany rehetrarehetra izany dia mitondra korontana sy ady ary mandrava ny fifandraisana eo amin'ny samy mpivavaka mihitsy. Noho izany ry havana izany rehetrarehetra izany ve ry havana dia vatsapatsika ve fa ahafantaran'ireo olona izay tarihantsika hivavaka fa tena nirahyn'Andriamanitra tokoa Jesosy Kristy mba hidiny ety ambonin'ny tany mba hamonjy sy hampiray antsika ho iray kanefa isika aza tsy manana firaisana amin'Andriamanitra akory. Ny zavatra tena irian'i Jesosy Kristy anie ry havana dia mba hinono izao tontolo izao fa Andriamanitra mihitsy no naniraka azy hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra ary izy Andriamanitra ray ihany koa, izy dia efa tiany olona rehetra tahaka ny tiavany an Jesosy Kristy. Izany fahamarinana izany zany no tian'i Jesosy Kristy ho fantatra izao tontolo izao amin'ny alalan'ny firaisantsika mpino rehetra. Hita ihany koa amin'ny 420 fa mbola mivavaka ihany koa Jesosy manao hoe ray tiako mba ho any amiko ho amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Izany hoe rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambonin'ny tany dia mba maniry Jesosy mba iray toerany aminy isika araka ny teniny ao amin'ny Jaona 4:17 manao hoe ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray aho handray anareo ho any amiko
ka izay toerako no hitoeranareo. Zany ny faniriany Jesosy Kristy ry havana mba ahitantsika ny voninahiny ary koa mba hiarahantsika aminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe raha tena tiantsika sy mino an Jesosy Kristy isika dia azo antoka ny fandovaditsika ny fiainana mandrakizay. Zany ny fanantenana lehibe omeny Jesosy atsika ry havana. Kanefa na izany aza dia mbola misy ihany koa ireo olona izay tsy mino fa mirorosaina. Ao ihany koa ireo kristianina mbola tsy miorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra. Eo amin'ny 120 koa dia hita fa tena tian'Andriamanitra tokoa Jesosy ry havana, ary Jesosy Kristy izay nomeny antsika io, izy no mitondra fitiavana ao anatsika koa. Dia izy aza no vonona indray izany fitiavana izany. Fantatsika ry havana fa ao anatin'i Jesosy Kristy no misy ilay fitiavana. Koa raha manaiky an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika isika dia manaiky andray ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra. Fitiavana nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izany. Koa samiry manaiky hanokatra ny fotsika tsirairay avy itsika handray izany fitiavana izany. Fitiavana izany. Fantatsika ihany koa fa Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia tsy azo sarahina, ary izy no lohana ny firaisan'ny mpino rehetra. Koa ninona fanerintsika tsara heverintsika rehefa tsy manana firaisana amin'ny tompo isika ry havana, fa mandeha araka ny fisainantsika sy ny herintsika dia tsy maintsy afara amin'ny fisarahana foana. Noho izany ny loharan'ny firaisana, ny firaisana amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ao anatsika. Ary zany dia tokony iainantsika mihitsy amin'ny alalan'ny teny tonga nofo. Koa noho izany ry havana ny tenin'Andriamanitra mibaiko antsika hoe mifankatiava ianareo, mifamela heloka ianareo, mifampivavah ary mifampitondraha izay mavesatra, aza mangalatra, aza manompo sampy, aza mijangajanga, aza mandaingy, sy ny sisa. Izany no fiainanao amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Izany rehetrarehetra izany dia tokony ho toafintsika izany, satria raha mandika an'izany isika dia tsy manana firaisana ao amin'ny tompo. Koa andeha re samy andiny tena avokoa. Andeha samy andiny tena ka mitany tena hoe tena manana firaisana amin'ny tompo marina tokoa ve aho? Tena manana firaisana amin'ny Jesosy Kristy marina tokoa ve aho? Ary tena ny fanahy masin'Andriamanitra marina tokoa ve no mpanjaka ato anatiko? Raha toa mantsy izany dia tsy miara-miasa amin'ny tompo isika. Tsy mba ho tonga ho fahazavana izao tontolo izao koa isika. Ary tsy hatonga n'izao tontolo izao ino an Jesosy Kristy mba azahoany famonjena ihany koa. Fa raha miara-miasa amin'Andriamanitra kosa isika dia ho tanteraka avokoa ny vavaka rehetra nataon'i Jesosy Kristy eo antsika. Ary dia tena iainantsika tokoa ny firaisana aminy. Ary ho ankatoavintsika amin'ny fitiavana ihany koa ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ka dia ino an Jesosy Kristy ny olona rehetrarehetra samy andova ny fiainana mandrakizay ihany koa isika tsirairay avy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mivavaka isika ry havana. Mankasitraka indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay fa tsy mitsahatra tokoa ianao no mampianatra anay isanandro mba hanatsaranao ny fiainanay, hanitsinao ihany koa ny lalandisonay. Misaotra Tompo, misaotra satria nampifantarinao anay indray androany ny vavaka nataonao an'ny mpianatra fahiny, ary ho anay rehetra ihany koa izay mpanaradianao ankehitriny. Menatra sy mangay ahy anefa izay Jesosy, satria raha ny fanirianao tokoa dia tokony iray fo, iray saina mandrakariva izahay. Tokony hijoro vavolombelony ny fitiavanao amin'ireo olona manodidina anay. Tokony hifankaty, hifandefitra, hifamela heloka. Kanefa dia tsy vitanay re zany Jesosy. Eny fa na dia izay samy kristianina aza dia mbola misy tokoa no miady, misy ny mifanenjika, misy ny mifanaratsy. Ary be dia be ihany koa izay no mihevitra anay ho tsara mihoatra noho ny namanay, ka dia mahavita manao tsinotsinona azy ireny mihitsy. Miavinavi-panahy izay Jesosy. Zany rehetrarehetra zany Tompo hifonanay ao anatrehanao. Matsiaro tena tsy ho tanteraka mantsy izay, satria tsy manana firaisana aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Zany rehetrarehetra zany no hifonanay eo aminao Jesosy, satria mifanohitra amin'ny fanirianao Jesosy no ataonay. Ka raha mitaky firaisana ianao, izay kosa fisarahana hatrany hatrany no tanterahanay. Mangataka n'indra fonao lehibe Tompo, mamelany elokay rehetra, mandrafo aminay Tompo, dia mba sasao amin'ny rahasoanao ny fahotanay rehetra hatrany tapindohanay, hatrany am-paladianay. Mangataka aminao ihany koa izay Jesosy malala,
feno ny fanahy mahay mandefitra sy mahay manetry tena izay tsirairay avy. Feno ny fanahy mahay mitondra fitiavana ary koa fanahy mahay mamela heloka ny namanay. Feno fanahy ihany koa mahay mandinika ka mba malay miteny Jesosy afa mazoto iainy kosa. Dia mba ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina iaina amin'ny fanarahana ny teninao ao voninahitsy ny anaranao ny fiangonanay satria hitondra fahazavana lehibe ho an'izao tontolo izao. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra ray tsika ry havana. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika ary ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen. Teo tahiny tompo avokoa isika rehetra ry havana.